Ia raha mahita fa mafy ny resaka tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao ary tena ahitana taratra an'izany ihany koa any amin'ny tanàna Toamasina. Raha natadidy isika dia maty voatsindronantsy itahina izay efa herinandro lasa moa izay nikarohana an'ireo izay navandoza tamin'izany fahafatesany tahina izany. Amin'izao ankehitriny izao nefa dia voalaza fa tratra ireo tompon'antoka tamin'izany fanindrinana antsy tahina izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity, ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay efa nahita isan'andro. Tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity vidéo ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko izay dia ny mahakasika ny raha tahina no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Any Antsohy faritra ny Sofihiny mahakasika ny raha famonoana olona tamin'ny fomba feno habibiana tao anatin'ny herinandro mifanesy. Vatana efa tsy nisy aina intsony, tsy nisy rantsan-tongotra, tsy nisy tanana, loha potika ary volo miparitaka manodidina no nivantanin'ny fianakaviana tamin'ny andron'ny 24 Martsa 2024 tao atsimon'ny garan'ny ropilanina commune urbaine Antsohy. Olona hamonjy asa vao maraina no nahita azy ka nampilaza ny fianakaviana. Efa hatramin'ny talata 1 Martsa 2024 no nitady azy ireo fianakaviana rehefa tsy nody ny sakafo atoandro tao an-trano no itompoko vavy. Nanaovana filazam-baovao ny fitadiavana azy ary nosamborina ireo olona heverina ho nifanerasera taminy na misy fandraisana amin'ny tsy fahitana ny volabe 5 tapitrisa ariary mahery tao an-trano. Nanokafana fanadihadiana izany rehefa avy eo. Tovovavy roa izay samby 40 taona, iray nangalatra vola tany an-trano, iray hafa nanafenana vola anaty kitapo. Ity farany milaza ho tsy mahalala ny fisiany halatra izy raha teo efa saika hamerina io vola io tamin'io namany io izay nametraka vola anaty kitapo io saingy tsy hita izay nalehan'io namany io. Ary miaraka amin'ny lehilahy mpamily taxi ville iray no efa voasambotra sy anaovana fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Raha tsy hivina ny tantara, tovovavy kely sakaizany zany natokisana ary noraisina ho toy ny zanaka nateraka no nangalatra vola antapitrisany maro tao an-trano ary nandeha namerina io vola io izy no nanjavona tsy hita popoka raha tsy efa izao izy lasa korazana izao sy efa simba tanteraka izao. Mbola nahitana vola 104 ariary tao anaty kitapo kely ny tompoko vavy izay hita tsy lavitra ny vata mangatsikany. Mbola hita anaty lavaka ny satroka nanaovany, tsy lavitra teo koa ireo kirarony. Andrasana ao an-tranony ao Ambalapampa ny razana nanomboka tamin'ny andron'ny omaly alina iny. Mandrapahisy fanapahan-kevitra momba ny toerana handevenana azy araka ny fanazavana voaray an-trano. Misesisesy tato ato ny von'olona mahatsiravina sy amin'ny fomba fianabibiana na izany miezaka ny mpitandron'ny filaminana manao ny asany ary mankahery ny fianakaviany manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havana amantsaka izay zao aingany ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Fa ho an'ireo navandoza kosa aingany mba ho tsatra soamantsara fa ny mpitandron'ny filaminana dia tsy mikely soroka manao an'izay ezaka rehetra izay mba hamongorana an'ireo izay minia manao ratsy sy mamono olona izany fa tena mahavoasazy ary voararany lalàna izany mamono olona izany. Nefa izao dia matetika ny olona tsy lavitra ihany no mahafaty satria matetika ireo olona izay atao itokisana izay hatrany no mivadika amin'ny farany ary mety ho trangan-javatra tahaka an'izany no nanjo an'ity ramatoa izay 20 taona tao Antsohy ity izay maty tamin'ny fomba feno habibiana ity. Ka ny hafatra mila mitandrina hatrany amin'izao fotoana izao
fa tena efa nivadika biby ny zanak'olombelona ary efa tsy haintsony ny olona izay tena mety hitokisana amin'izao ankehitriny izao nohony izay toetsaina ny zanak'olombelona miha biby hatrany izay noho ny afitsoka anyity fiovaovan'ny fiainana amin'izao fotoana izao ity. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika raharaha izay nahafaty any tahina tany Toamasina tany. Raha tsy ivina ny tantara dia maty novinony ireo roa lahy tamin'ny tsatokantsy itahina efa herinandro lasa moa izay no nalaza be ity resaka tsy fandriampahalemana nahafatesana anitahina tany Toamasina ity. Amin'izao mantsy i Toamasina dia lasa faritra mena mihitsy amin'izay resaka tsy fandriampahalemana ao anatin'ny fanafiana amin'ny tampiadiana sy ny von'olona mahatsiravina matetika izay tato ato zay hany ka efa tena mampatahotra ny hivoakalina amin'io tanànany Toamasina io amin'izao ankehitriny izao satria tsy tahaka ny teo aloha intsony i Toamasina fa tena mahamay ny tanàna noho ny afitsoka an'izay resaka tsy fandriampahalemana izay. Tsy ny fandrobana tsotra fotsiny no ataon'ireo tsy matahotody sy ny mpanao ratsy any Toamasina any fa tena manapitra hatramin'ny aina mihitsy no tena ataon'izy ireo rehefa misy izay resaka fanafihana sy ny maro hafa izay any an-toerana any. Na ny olona mandeha eny an-dalana izany na ny olona mipetraka tsara ao an-tranony dia mbola vitan'ireo mpanao ratsy ihany no manafika an'izy ireny rehefa tonga sy mihetsika ny adalan'ireo olona izay mpanao ratsy any Toamasina izay. Raha nyity tranga izay nahazo ny tahina ity dia iny izy ny rava avy niasa ka hody any an-tranony iny no nisy nanafika tampoka ary avy hatrany dia tsatokantsy no nataon'ireo tsy matahatody taminy tamin'izay fotoana izay. Rehefa nandalo famotorana maro sy ny fanadihadiana isan-karazany ireo olona izay ahiahina tamin'ity raharaha ity dia fantatra amin'izao fotoana izao fa tratehaka ny mpitandro filaminana ny seren'izay Toamasina izy roa lahy izay nahavanondoza namono nahafaty an'ilay tovolahy antsoina hoe Tahina Randriamahefa tao ambolo madinika Toamasina tao. Tamin'iny andro ny omaleriva iny no tratehaka ireo olon-dratsy rehefa nokarohina herinandro lasa izay. Tao tsara kofafa ny anankiray no voasambotra ary teny antetezam-baro kosa ilay namany. Raha ny loharanom-baovao azo dia efa afaka omaly ny anankiray tamin'ireo tovolahy ireo no efa voatazony ny mpitandro filaminana ary izay no natao fanadihadiana dia nahafantarana ny toerana misy ny anankiray namany. Midika izany fa tsy maintsy ho tratra foana ireny olona mpanao ratsy ireny na ho ela na ho aingana fa asakasakin'izay hanao ratsy sy hamon'olona tahaka an'izao. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.